Manatratra ny araba ho antsika rehetra izay manaraka ny fandarana tsy mahaleo sampona amin'izao fotoana izao. Betsaka tamintsika tokoa ny nanontany hoe taiza no tsy hita ary taiza ihany koa no tsy afaka intsonina n'olotra ny fandarana tsy mahaleo sampona. Eto anefa dia miteny amintsika amin'izay fa tena hiara-iasa ary tena vonina ny tenanay anolotra izany fandarana tsy mahaleo sampona izany. Ary tsy ao anatin'ny fotoana fohy fa ao anatin'ny fotoana maritra dia ho hitantsika ao anatin'ny fanolorana ny fandarana tsy mahaleo sampona. Misy tokoa ireo izay efa nilaza fa nisy nanao akasiparana kanefa dia miteny amintsika hoe izay le hoe fotoam-bita tsy mahaleo sampona. Mety zavatra hitrangy zany, mety zavatra hiseho zany, kanefa dia ny saorana sy ny mahafinaritra indrindra dia tafaverina soamatsara eto amin'ny tsy mahaleo sampona ny tenako tompolasy tompoko vavy. Ary akafaliana lehibe no iresahana amintsika fa hiaraka amintsika ao anatin'ny tsy mahaleo sampona ny tenako. Isantarantsika azy dia iresaka ny valanaretina pesta isika satria tokoa dia maro ny miresaka anio tranga naretina io. Za moa dia niniko mihitsy no iresana azy ao anatin'ny indromen-taona. Iresaka pesta io dia saiko milaza aminareo fa iza tamin'ireo mpitondra fanjakana ny fandimy teto no nahavita ny hirahira, no nahavita nanapariakany zany lazany Madagasikara amin'ny pesta izany maneran-tany raha tsy ny tenanay. Satria izany valanaretina pesta izany anie tsy hoe voamaly akory ny nisy fa tranga naretina saika miseho isa-taona. Kanefa ny tenanay dia navita ny resaka ary napalaza n'izany pesta izany saika maneran-tany dia fantatry Madagasikara amin'ny resaka pesta. Teo aloha isika ny teny hoe tsy azo alevana ampasan-drazana ireo izay rehetra mamoy ainy. Kanefa kosa rehefa nanome baiko ny vazabe hoe azo atao ny mampiditra ampasan-drazana dia raisitsika ny fepetra mampiditra n'izany any ampasan-drazana. Ny antony dia satria any amin'izy ireo ny volabe izay ho raisitsika. Teo aloha ihany koa dia bainko entitra nefa nomeko fa tokony anatony atobo-pahasalamana ireo rehetra izay voan'izany valanaretina pesta izany. Kanefa kosa amin'izao fotoana izao dia fa baiko entitra no omeko indray fa tsy laina manatona atobo-pahasalamana isika fa misy ny larana maitso izay atsotsika. Io larana maitso io zany tsy voatery hoe aray atsika eo ny hoe le olona, mety tsy aray atsika mihitsy ary izy ireo. Ny antony dia satria variana manao Facebook ry zalahy, variana mety manao beloty, mety variana ihany koa mijery tsy mahaleo sampona. Mampaninona moa no milaza an'izany satria dia zava-misy zany, zavatra mety hitranga ihany zany. Fa ny zavatra mampikorotana ny saiko dia ny ataon'ny reto katolika reto izay misisika ary manohatra ny baiko izay omeko mbola mampianatra sy mandefa ny ankizy any an-tsekoly. Voatsela ary zay no niona tamin'ny paparay masina tany a Rome, tany Vatican, izay nitenenako mihitsy moa ny papa hoe papa inona zavatra atao fa mbola jerery eto ataon'reto eo anivon'ny didaika fa mbola mandefa ny ankizy mandeha mianatra ihany. Dia hoy ny papa tamiko hoe mitony fa ho resahako manokana izy ireo ka hitanareo katolika tsara, hitanareo tsara alefaso mianatra ihany ene zanakareo alefaso mianatra ihany ene ny mpianatra eo anivon'ny finoana katolika fa dia ho hitatsika eto ary raha ihany koa moa dia ahitan'izany ihany koa. Anisan'ny ady miankina manana tokoa ny ady amin'ny pesta. Eo moa ireo mpianatra ho mpitsabo izay nandrafitra izany ady lehibe izany. Teresaka amintsika hoe tsy tokony menimenina izy ireo satria fantatra reko fa misy menimenina izy ireo amin'ny
atrikasa izay ataon'izy ireo. Fantatry ihany koa fa 30 mahery no tratran'izany aretina pesta izany amin'ireo mpianatra ho mpitsabo ireo. 400,000 ariary no vola omeko azy ireo na ilay atao hoe indemnité izany. Milaza izy ireo fa tsy ampy, nefa za mahita hoe efa zava-dehibe izany. Amin'ireny vola omeny ireny ianareo no tokony ividy ny karazana fiarovana ampiasainareo, tahaka ny kasibosy, tahaka ny gant sy ny zavatra maro izay mety ilaina. Rehefa tsy ampy aminareo ilay 200,000 dia hoy aho aminareo hoe midira zazavao, midira miaramila, manapihan ireo izay miaro aho tahaka ny hémorrague. Rehefa misy fihetsiketsehana etsy amin'ny 13 mehetsy dia mba manampy isan'ireny ianareo amin'izay fotoana izay. Asa afaka 4 taona moa izay, satria izy ireny dia mahazo an'ilay ataontsika hoe basy tsara tare, mahazo an'ilay ataontsika hoe kasika tsara tare, mahazo an'ilay ataontsika hoe ari-tongotra tsara tare. Ary ambon'izany dia mbola mahazo 150,000 francs isan'andro izy ireny amin'ny asa izay ataony. Ka rehefa tsy mety aminareo ilay manao an'ilay hoe mpitsabo dia midira obodrazavao anatevin-darana ny miaramila. Izay no dindinika izay niresako tamintsika tamin'ity anio ity koa dia mamerina amin'ny rehetra izay manaraka ny tsy mahaleo samponao fa dia anjarako sy adidiko ny manolotra izany fandarana tsy mahaleo sampona izany. Koa amin'ny fotoana tsika manaraka indray dia manantena ny fahasalamana ho amintsika tsiraray avy.